Mbola ao anatiny tohiny ilay raharaha Colonel Patrick izay fantatra fa tafatsoka dia noesorina amin'ny toerana maha DPJ azy i Colonel Tahiny. Ka ny pitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny tohiny ilay raharaha kolonely izay fantatra fa tafatsoka no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao ho resahantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Any Toamasina no potehina ireo tamboho sy trano izay mipetraka ambony lalana. Tao anatin'ny filaminana sy amin'ny maha ray aman-dreny sy ny zanaka no ny fampiresahan'ny ben'ny tanànan'ny Toamasina sy ireo mponina izay nanao tamboho sy manamboatra trano ambony lalana fa tsy maintsy ho potehana ho fitsinjovana ny mpiarabelona amin'ny fifamoivoizana fa indrindra raha sendra misy loza. Potehina tahaka izao hitantsika amin'ny sary izao ny tamboho fa ny komina sy ny ben'ny tanàna manampy amin'ny fanarenana azy miala amin'ny lalana avy eo. Tsy hivina fa tsy nisy lalan'ny mpandeha tongotra mihitsy na fiaravaventy izay mpamonjy voina aza tsy tafiditra raha sendra misy loza toy ny haitrano any anatiny fokotany indraindray. Izany no antony izao fandraisana andraikitra izao araky ny fanazavana hatrany. Fanendrena Draina Sofia misy zavatra hafahafa sy tsy mazava ka nampiakapeo fanondroany ny vipanina Soflira Prinsia. Misintona lakolosy indray eo tsy mbola manana Draina zahay hatramin'izao nefa efa nanomboka ny fanadina-panjakana. Na izany aza mirarisoa ho an'ireo mpianatra rehetra ato amin'ny faritra Sofia amin'ny fanombohan'ny androany ny fanadinana taranja fanadajahantena ho an'ny BEPC 2024 ho izy tamin'iny andro ny alatsinainy iny. Sofia dia faritra fen'olona manan-tsaina, manam-pahaizana, manam-panahy ary tia milofo ho amin'ny fahombiazana. Magaganay anefa dia tsy mbola notendreny ministry ny fanabeazam-pirenena hatramin'izao ny talemparity ny fanabeazana Draine ao amin'ny faritra Sofia. Na dia efa misy aza ny antso sy ny fitakina maro izay nataon'ny ray aman-dreny ny sojabe ny governoran'ny faritra Sofia ny solombavam-bahoaka rehetra ary indrindra ny filohan'ny tenim-pirenena lefitra izay misahana ny faritanin'ny Mahajanga hoy ny seraseram-bahoaka nataon'ny ramatoa Soflira Prinsia izay filoha lefitra ny tenim-pirenena any amin'ny faritanin'ny Mahajanga. Mazava izao fa misy zavatra hafahafa sy tiana hatongavana ho an'ny zanaky ny faritra Sofia araky ny fanambarana nataon'ny governoran'ny faritra Sofia hatrany. Ho potehina ny fanabeazana ho abadona ny zanaky ny faritra Sofia mba ahafahana mifehy azy ve io ny fanontaniana izay napetraka izy ireo. Na misy Draine na tsy misy, Sofia tsy maintsy mamiratra sy mandroso. Ny fahendrena sy ny fahavitriana tsy andrasana fanendrena fa aseho amin'ny asa sy vokatra ary efa ataonareo izany. Angamba rehefa tsy nihaino ny feon'ny faritra iray manontolo ny ministra dia tsy maintsy hihaino ny feon'ny vokatra ho azo ho hiatrany ny vipanina Soflira Prinsia. Eo ampiandrasana an'izay fanendrena izay ho Draina izay araky izany ny faritra Sofia iray manontolo sy ireo zanakany Sofia amin'izao ankehitriny izao. Ka dia andrasantsika eto ara iza no mety ho voatendry ao anatin'izay Draina Sofia izay. Any amin'ny faritra Sofia hatrany araky ny volazan'ny gouvernoura dia tsy mahavita zavatra isika raha tsy misy firaisan-kina. Vola roa tapitrisa ariary natolony ho an'ny Fizasof tontosa tao Toamasina ny 324 ny lanonana fanamafisana firaisan-kina sy fampiarabanatra ny taom-baovao ho an'ny Fizasof na fikambanany zanaky ny Sofia any Toamasina any. Tsy misy zavatra vitantsika raha tsy misy ny firaisan-kina. Faritra manana ny tanjona eto amin'ny tany sy ny firenena na ara-toekarena na ara-kolotsaina sy ny sisa ny faritra Sofia ary tia mampiana-janaka koa raha mahay mifanampy sy miray tanteraka isika zanaky ny faritra dia
ho lasa lavitra isika hoy ny gouvernoran'ny faritra Sofia général d'Ilson René de Roland izay tonga nanotrona sy namaly ny fanasana sady nanolotra lelavola 4 tapitrisa ariary ho an'ny fikambanana. Tazana ihany koa ny solombavamboaka voafidy tao Belanana izay nanolotra 2 tapitrisa ariary ho an'ny fikambanana Fizasof ihany koa. Izay ilay hoe firaisankina no hery izay misaraka dia very kangamaro moa tsy vaky namboa ary ny fikambanana raha teo no zavatra tena ilaina raha tiana hampandroso izay ka tsy maintsy miainga avy ny fotony isika ho amin'ny fampandrosoana ny tany sy ny firenena. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny tony raharaha izay nahatafatsoaka ny colonel Patrick, olona atao fanatiadiana tafatsoaka tao anaty toby tsy azo ekena ary hisy ny fandraisana fepetra hentsitra ho iantrano ny filoha Andro Rajoelina tao ampejiny tao raha naneho ny heviny mahakasika an'izay colonel Patrick izay tafatsoaka tao anatin'ny fanatiadiana azy izay. Nisy tokoa araka izany ny fandraisana fepetra hentritra araka n'izay voalazana izay satria fantatra amin'izao fotoana izao fa no esorina amin'ny toerana maha-DPG azy i colonel Tahina. Betsaka ireo nanontany sy efa niandry izay indray no tapadoha amin'ity raharaha colonel Patrick ity dia voavaly tamin'ny filankevitry ny ministra tamin'ny andron'ny 7 Mei iny izany fandraisana andraikitra ary fanapahan-kevitra hentsitra araky ny voalazany Andriamatoa Andro Rajoelina tao ampejiny izay satria no esorina teo amin'ny toerana maha-DPG azy na directeur de la police judiciaire anivon'ny gendarmerie imprenena azy i colonel Tahina. Fanapahan-kevitra izay ny alohan'ny fanambarana tamin'ny alalan'ny soratra miloko volomparasy tao anatin'ny pejiny Andriamatoa Andro Rajoelina. Midika izany fa tsy andefitra amin'ireo rehetra tsy mahavita antsakany sy andavany ny asa izay nanendrena azy ny fitondrana amin'izao ankehitriny izao ary tsy hanavahana anizaniza izany na manamboninahitra iza ianao na manamboninahitra iza fa rehefa tsy mahavita an'izay ny andraikitra sy adidy napetraka aminao izay dia tsy maintsy ho isy foana ny fanapahan-kevitra tahaka an'izao satria ny Madagasikara tsy maintsy mandroso raha teo moa no tanjona araky ny voalazany Andriamatoa filoha ary hirahiraina matetika moa izay hoe amin'ny Madagasikara tsy maintsy mandroso izay ka raha tena tiana izay fandrosoana izay hirahiraina isan'andro izay dia tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra hentritra tahaka an'izao mba hirosoana amin'izay hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso izay. Andrasan'ny mpanarabavao maro araka izany izay indray no mety ho tratra ny fanapahan-kevitra tahaka an'izao nahazo an'ny colonel Tahina izao. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.